dia miaraba antsika rehetra ny tokantrano andrainy amin'ity fandaharana step by step ity zay arahanao eto amin'ny radio télévision ACFF izany. Ety amin'ny suprématie imperfect trany isika rehefa avy nanao révision reto mpianatra ireto omaly nanao révision pratique makasika ny resaka fanaovana taovolo dia tafiditra kosa izy amin'ity androany ity ao anatin'izay fanaovana ny examen pratique izay. Amin'ny valora maraina moa ny miditra ny examen pratique ho an'ny andiany voalohany dia misy ny miditra amin'ny sivy satria mizara maromaro ny fidiran'ireo mpianatra ireo ety amin'ny suprématie imperfect ny amin'ity examen atao amin'ity andro anio ity. Manasa antsika rehetra ny tokantrano any ary anaraka hatramin'ny farany ny fandaharana step by step amin'ity andro any ity. Ao anatin'ny fanomakomanana avy hatrany moa ireto mpianatra eto amin'ny suprématie imperfect ireto. Ny andiany voalohany dia miditra amin'ny valora maraina izay fahitantsika manomakomana sahady isantatra izay efa tafiditra teto amin'ny salle de formation tamin'ny fitora sy 5 minitra zany anisan'izay tonga aloha indrindra izy tato anatin'ity salle fanaovana examen ity. Nanarakaraka azy kosa dia Maria izay niditra tamin'ny fitora sy 5 minitra izay efa tafiditra sahady nanao ny fanomakomanana ny fitaovana rehetra andraisana ny client. Na manao vérification kely alohan'ny hitsano examen satria azoany atao hoe examen final ihany zany ho an'le latsaka sy le hiakatra manaraka jeby zany. Io ihany koa i candia izay efa miakatra vonimbonina tamin'ny fitora sy 0 minitra zany hoe tamin'ny valora latsaka fahatelony no niditra teto amin'ny salle de formation i candy. Ho an'ny njara kosa dia tamin'ny fitora sy 4 minitra no nigadona tato amin'ny salle de formation. Saminy efa manomakomana daholo izy 4 mianadahy izay miditra voalohany ny amin'ity androany ity. Dia ho hitantsika eo zany manahoana ny examen izay ataon'izy ireo. Vérifier tsara daholo hoe ampy ve ny pesa, ampy ve ny fitaovana rehetrarehetra ampiasaina ny penina sy ny rehetrarehetra sy zavatra miasa rehetrarehetra izany. Vérifier farany fa izy rehefa vita tamin'ny maniariva daholo ny préparation fa vérifier tsara hoe ao tsara daholo izy rehetrarehetra. Nanarakaraka azy kosa dia i mandresy sy inoro izay niara-niditra moa zany teto amin'ny ity salle ity manao ny fanomakomanana ny fitaovana rehetra hiatrehana an'izay examen androany izay. Izany hoe efa tonga mialoha zany manao ny fanomanana rehetra alohany andraisana ny cliente dia saminy efa vonona moa ny tsirairay avy araka ny ambarany hoe vonona hiatrika an'izay examen izay. Ie, vonona tsara hiatrika ny examen amin'ny valo izay ny hiditra. Tsisy tiako anavola daholo fa efa namena fahaizana ny amin'ny volo rehetrarehetra aloha dia tsy tiako mandeha dia mety daholo. Efa migadona ny ora izay anaovana ny examen miditra ny andiany voalohany izay miditra amin'ny 7 ora maraina. Efa vonona ihany koa ireto mpifaninana ireto izay efa nanao formation nandritra ny 15 andro teto amin'ny suprématie imperfect. Efa ao ry candia, i mandresy, i noro ao anatin'izany ihany koa i santatra sy njara ary Marie izay efa vonona tanteraka amin'ny fandraisana ny clientiny. Araka izao hitantsika izao dia efa miomakomana tanteraka izy ireo. Eto moa zany dia tsy misy tsony ny fitenenana izay ataon'ny mpampianatra fa avy hatrany dia miditra tanteraka ao anatin'ny examen izy ireo tonga ny fotoana izay andraisana ny cliente dia tahaka ny efa nampianarina dia samy mampiatra ny zavatra rehetra izay tokony ho ataony ny tsirairay avy. Mandeha zany ny fandraisana ny cliente dia mandeha ny fampandrosoana azy miainga avy any amin'ny recevoir ny client dia miditra ny orientation araka izao hitantsika amin'ny sary izao.
fifaninanana moa izy tia dia saminy mitazona ny traikefan'ny tsirairay avy araka ny fampianarana izay fameny suprématie imperfect. Ny mpampianatra kosa dia manara-maso ary mieno manao écoute ny zavatra rehetra izay lazainy reto mpianatra ireto manahoana ny zavatra ataony ao anatin'izay examen izay. Ao moa ny firosona makany amin'ny fanaovana ny écoute izay mieno an'ireto cliente reto inona zany ny olana sy ny zavatra misy ao anatin'ny makasikasika ny volony. Na hoe mety olana mihitsy teo an'le amin'ity androany ity ao anatin'ny examen dia mijery fotsiny sisa no ataony ny mpampianatra mijery ary manome hoe izao ny examen izay ataonao ohatra hoe anenao coupe 90 ny examen ataonao ohatra ny examen anao kosa dia manao ny resaka ohatra hoe permanente dia miankina amin'ny sujet izay omeny ny mpampianatra ao anatin'ity pratika ity zany ho an'ny tsirairay avy fa kosa tsy misy intsony ny fanintsiana na fitenenana fa avy-trany dia correction sy fandraisana ny note na fanenana ny note na fanomezana note no ataon'ny mpampianatra amin'ity androany ity. Mahafinaritra ny mahita an'ireto mpianatra izay nanao formation eto amin'ny suprématie imperfect ireto tsara ny mahita azy raha mafy tanteraka ny fampianarana izay fanomeny ny suprématie dia mandeha mihitsy ny fanaramaso hoe iza amin'izy ireo zany no tena matianina tafiakatra ao anatin'le hoe matianina professionnel ao anatin'ity fanaovana atao volo ity. Inona mianadamoa zany no hiatrika ho any amin'ny dingana famaranana zany hoe ny tafiakatra ho any amin'ny final zany dia enina sisany mety ho mianada izy mety ho vehivavy daholo ihany koa mety hoe lehilahy daholo ny mipetraka fa ho jerevantsika ao anatin'ny valin'ny examen hoe iza no tafiakatra ho any amin'ny dingana famaranana ary iza kosa no azo ny telo voalohany. No zaraina tsara moa ny fidiran'ireto mpianatra reto mba hahafahana manara-maso tsara ny examen mba tsy hisy hoe tsy hoaraka ny fanara-maso ny tsirairay avy na eo amin'ny fanaovana ny diagnostika izany na any amin'ny fomba fandraisana olona eo ihany koa ny any amin'ny fanaovana ny fanasana loha rehefa makeny amin'ny bac de lavage. Dégradé 90 degré. Ny fanamem-pianarana madama tsara fanatanterahana sisy. Efa miditra indray ny andiany faharoa amin'ireto mpianatra izay manao ny examen ety amin'ny suprématie imperfect moa zany amin'izao fotoana izao ny andiany faharoa mantsy dia niditra tamin'ny 6 ora maraina zany izy ireo. Hitantsika ny Michel, tazantsika eo ihany koa i Larissa, Natalia, i Sandratra, i Rosy ary i Jessica. Izy enina mianadahy ireo no niditra faharoa zany amin'ity examen ity. Mariako fa ireo andiany voalohany ireo dia manao ny coupe izy ireo dia manao ny brochine sy ny fer zany izay ny examen amin'ity maraina ity fa ho an'ireto andiany faharoa ireto kosa dia hanao ny examen mahakasika ny permanente izy ireo. Manomboka moa zany ny fandraisana izy ireo ny clienteny araka ny tsy maintsy atao izay ho tsaraina dia ho tsaraina tokoa ny zavatra rehetra ataony ireto mpianatra ireto na amin'ny fihetsika na amin'ny fiteny na amin'ny fomba fiasa sy ny amin'ny fitaovana rehetrarehetra izay ampiasaina ihany koa mikonto daholo ao anatin'izao examen izao araka ny efa nampianarina tato amin'ny suprématie imperfect.
mandeha moa ny fanaovana ny écoute zay ilaina dia ilaina tokoa ao anatin'ny fanaovana nyity examen ity zay tsy maintsy atao ny fanarahana ny fepetra rehetra zay nomena tato amin'ny suprématie and perfect. Izay moa ny fianarana mahamatianina, zany hoe ny fianarana zay ataon'izy ireo dia fianarana atonga anazy ho ao any professionnel amin'ity resaka atao volo ity ka mikonty avokoa zay tsarain'ny mpampianatra eo ny eo ny zavatra rehetra ataon'izy ireo na hatrany amin'ny diagnostika izany zay tsy maintsy atao, ary eo no tena zavatra ilaina indrindra raha hanao ny asa mahakasika ny taovolo zay. Ny olona anankiray tsy maintsy manao ny diagnostika izy ary zay diagnostika zay dia tsy maintsy jereva ny mpampianatra akaiky ihany koa hoe hatraiza ka hatraiza ny nanaovana ny diagnostika ny lohan'olona anankiray sao dia zavatra tsy mandeha amin'ny zelomina nataoko totoana maikamaika zay fanaovana ny diagnostika zay, satria tena important be satria miankina tanteraka amin'izay diagnostika zay no ahafahana manao na tsy manao ny volon'olona anankiray raha ohatra ka hoe atao permanente izy zany. Fa eo ihany koa ny ahafahana mijery ny soin sy ny coiffage izay no ilaina ny diagnostika. Mila jerevana daholo zany ny mombamomba ny fahasalamany ny hototoa ny volona mazaka ny sazy ve ny volon'ny olona anankiray sa tsy mazaka any anatin'ny diagnostika no hijerevan'ireo mpianatra ireo an'izay. Ny fanaovana ny asa ety amin'ny suprématie and perfect ary sady arahana feokira ambanimbany ato amin'ny salle de formation zay anaovana ny examen amin'izao fotoana izao alaizy tsara na ny cliente alaizy ihany koa ny mpianatra ary samy miezaka mamita ny asany avy mba ahazo noty betsaka sy mba ho tafiakatra ho any amin'ny dingana manaraka izany dia raika ambin'apolo zay miditra androany manao na fahavononana amin'ilay examen volona ka volona tsara mihitsy. Izy reto moa zany mbola miandry ny fidirana fahatelo zay amin'ny raika amby folo ora dia efa miainoaino eto ambadika eto aloha zany alohan'ny idirana andraisanan'ireo clienteny. Efa ao anatin'ny fanadina tanteraka moa zany ireo vaky voalohany sy ny faharoa, izareo kosa mbola miandry ato amin'ny chambre ny ato zany miandry fidirana fahatelo manao hoana nefa fanomanana tao vonona tsara ve Tena be. Tena misy stress be. Vonona be tentena. Eva vonona arakaraka fotoana ny Hamahina zao tsy magnina fa akaiky lera dia vao mitoboka mitoboka fo. Vaiky moa nahita tonga vava. Nefa iantso anao. Tohatrany ny fanaovana ny examen ho andreto mpianatra eto amin'ny suprématie and perfect ireto ao nefa misintona ny fer sahady tahaka ny santatra araka ny tazantsika teo iny samy manany hafainganam-pandehany moa ny tsirairay avy ho an'ny noro kosa eto dia mbola ao anatin'ny fanaovana ny coupe miaraka amin'ny kandi zany samyny nampianarina avokoa ny zavatra rehetra fa ny hafainganam-pandeha ao anatin'ny fanaovana ny asa no samy hafa imandresy ihany koa mbola ao anatin'ny fanaovana ny coupe izy amin'izao fotoana izao. Ireo zany izy enina mianadahy niditra voalohany tao anatin'ity examen androany ity izy manaraka reto indray efa miroso ihany koa ny andihan'ny fahatelo amin'ny reto mpanao formation ireto efa mandray olona manao ny dialogue amin'reto clienteny reto ny tsirairay avy ry liantso ry belmondo saminy manao ny asany avy satria ny tanjona dia samy mavita ny examen amin'ity androany ity. Efa mifangaro ato tanteraka zany ny mpianatra amin'izao fotoana izao satria efa niditra ny andihan'ny voalohany ny faharoa ny fahatelo
ny voalohany izay niditra tamin'ny 7 ora maraina, ary ny faharoa niditra tamin'ny 7 ora, ary ny fahatelo dia niditra tamin'ny 12 ora. Sady mandeha ihany koa moa ny fanaraha-maso, ny correction ataon'ny mpampianatra ho an'ny mpianatra izay efa navita ny asany zany. Isaky ny etape vita dia misy ny correction atao na navita ny kopy ianao dia kopy izao corrigen'ny mpampianatra hoe manahoana ny kopy izay nataony mpianatra anankiray, satria sady eo ny fitsarana zany, eo ny correction dia araha-maso tsirairay mihitsy ny kopy izay atao. Eto moa zany ireo andian'ny fahatelo amin'ity examen ity dia eo ampanasana loha indray zareo, manasa ny lohan'ny clientiny alohan'ny idirana amin'ny asa manaraka. Efa samy manao ny asany amin'izay, manao izay avy tany hatratrarana ny lera izay enjehana zany, fa marihana fa clienty anankiroa isan'olona no raisin'izy ireo amin'ity anio ity. Ao ny fanaovana ny kopy sy ny brochine ary ny fer zany, dia eo ihany koa ny fanaovana ny permanente. Eto dia tazantsika misy manao ny fer, misy ny efa manao ny brochine ny ambadimbadika any, eo ny mbola manasa loha an'izay niditra taty afarafara zany, dia tsy mitovy ny zavatra atao. Fa any amin'ny résultat ny examen kosa ho hitantsika ny antsipriany zany, manahoana sy manahoana ny toetoetra ny mpianatra anankiray tamin'ny fandraisana ny clientiny nandritry ny asa nataony teto amin'ny prématie and perfect tao anatin'ity examen ity. Nanahoana ny fandraisan'olona, nanahoana ny résultat izay noentina omena an'ireto client izay tonga naovana ny examen amin'izao fotoana izao. Dia manana faharetantsika ny tokantrano any fa hoenitsika foana ny valiny makasika ny examen izay ataon'ireo mpianatra ireo hoe iza indray no tafiakatra ho any amin'ny dingana manaraka. Dia mandeha ny fifaninanana eo amin'ireto mpianatra atao amin'ny suprématie and perfect ireto mandeha dia mandeha mihitsy ny examen satria ao ny efa manao ny brochine, ao kosa ny efa manao ny fer, ary ao ny manao ny séparation traçage-na jaune zany mialohan'ny idirana any amin'ny enroulage, satria anao ny permanente. Ao ny efa mametaka ny bingoti ho an'ny mpianatra sasany, satria samy hafa daholo zany ny examen izay ataony zareo amin'ity tapany voalohany ity miankina amin'ny volon'olona izay azony zareo no ataony. Raha ohatra ka hoe mety hanaovana permanente le vola dia permanente ny examen. Ao kosa ny manao ny kopy, ao ny manao ny brochine zany ho an'ireto mpianatra ireto, fa mitovy daholo ihany nefa satria samy andray cliente anankiroa avy izy ireo dia mitovy tsara ny examen izay atao fa tsy misy fiangarana akory. Efa samy mamaraparana daholo zany ny asa, na ny andian'ny voalohany na ny andian'ny faharoa manao ny permanente, dia samy mamaraparana ny asany avokoa izy ireo amin'ity androany ity examen moa izy ity dia samy manana ny qualité an'ny volon'olona raisiny dia miankina amin'izay qualité an'ny volon'ireo no ahafahana manao ny examen zany hoe inona no atao amin'ity volon'olona anankiray ity araka ny décision ny mpampianatra ato amin'ny suprématie and perfect. Ao anatin'ny asa tanteraka mamaraparana ny fanaovana bingodi sandratra, ao anatin'izany ry Natalie izay manao an'ity permanente ity, ho an'ny sasany kosa dia efa navita manao ny bondage moa zany ary arahan'ny mpampianatra maso mihitsy ny fomba fanaovana azy manisany ny vovoiny zany. Ho an'ny Michel atoa dia ao anatin'ny famaranana ny bingodi, ry santatra efa kely sisa dia ho vita ny fer sy ry kandia mamaraparana satria tsy mitovy moa zavatra nataon'izy ireo. Misy nanao kopy dia manao ny technique de brochine miaraka amin'ny fer, dia ao kosa ny nanao ny permanente.
ho an'izay efa navitany voalohany moa nandray ny cliente voalohany zany dia miditra indray amin'ny examen faharoa mandray ny cliente faharoa tahaka ny santatra izay hitantsika efa mandray olona sady ny lehilahy mampandroso mba ahafahana manohy ny asa satria examen izy tia dia samy manenjika rikandi ihany koa efa navita ny asany dia mandray ny cliente faharoa ihany koa izy anao ny asa manaraka fifaninanana moa izy ity dia ho any izay mavita dia mandroso avy hatrany manatanteraka ny asany manaraka zany izay ny mahazava-dehibe an'ity hoe examen atao eto amin'ny suprématie and perfect ity tsisy fiangarana tsy fa tena mitovy avokoa ny zavatra rehetra atao eto moa zany dia miandry ny temps de pause satria manao ny permanent ao ny manosotra ny produit zany mba ahafahana mahatonga an'ilay volo lasa curly dia andrasantsika ny résultat nreto permanente reto ihany koa sy ny résultat nireny manao ny technique de brossine ireny manahoana ny voakany satria ho tsaraina moa zany ny examen izy ireo ary any amin'ny fitsarana dia tena ho hita mihitsy hoe manahoana sy manahoana ny asa nataon'ny anankiray nambinina ihany koa dia ao anatin'ny fanatanterahana ny coupe izy amin'izao ao anatin'izany tena miasa ny lehilahy satria coupe zany tsy azo ataoko totoy ihany koa anisan'ny tsarana ny tsirairay avy ny fanaovana ny coupe ary mbola corrigeny ny mpampianatra io rehefa avy eo verifieny zany nanahoana ny asany ataon'ny anankiray fa tsy mipetraka ny fotsiny hoe vita le izy dia hoe vita 90 degré dia samby afaka tsy izay le izy fa mbola corrigeny ny mpampianatra amin'ny atsipria mihitsy zany verifiena tsirairay mihitsy io coupe izay nataony reto mpianatra ireto. Mahafinaritra be aty amin'ny suprématie and perfect ity amin'izao fotoana izao satria sady mandeha ny hirahira mandeha ny examen mbola mitreny examen reto mpianatra reto amin'izao hitantsika izao samy mandray cliente anankiroa avy izy ireo misy rehefa vita ny voalohany misy mbola tsy vita ny voalohany satria tsy mitovy ny fotoana izay nidirana tao anatin'izay examen izay dia rahantsika ihany mitoy any mahafinaritra be dia azadiny fa tsy maintsy hoeninareo ny valiny ity examen androany ity eto amin'ny RTV ACFF. Androany aloha io ihany fa mampitaintaina foana satria miankina amin'ny valiny eo. Inona no nataonao tamin'ny maraina? Nataoko tamin'ny maraina izao technique de brossine dia coupe. Manahoana ny fifehezana izay technique de brossine zay? Ny technique de brossine aloha efa mba hoe fa eo amin'ny lera mbola tsy technique de brossine aloha efa mba hoe voafefe ihany fa fifehezana lera mbola tsy ao dia ny coupe ihany koa mbola misy ahitsy. Ary manahoana indray inona ity ataonao amin'izao hariva izao ity? Permanent io izao dia efa manao sakara. Dia manahoana ny fifehezanao an'ilay permanent? Ny fifehezana an'ilay permanent moa mbola misy kely mbola le eo amin'ilay produit zany mbola tsy dia tena hoe mbola misy kely mbola tsy tena hoe voafehy mbola miankina amin'izay tena valiny eo. Anankiray nataoko teo permanent dia izao za indray olona faharoa. Amin'ny ankapobeny aloha izy efa voafehy tsara daholo fa teo amin'ny fotoana fotsiny mbola somary taraikaraiky kely misy atahorana ihany. Manahoana Nathalie ny examen androany? Ny examen androany aloha nandeha tsara ny fizotrany fa miandry valiny. Inona avy izao no nataonao tao anatin'ity examen androany ity? Nanao permanente za tamin'ny maraina dia izao indray izao za hanao brossine. Dia manahoana olona firy zany no niraisinao androany? Olona anankiroa izao no raisiko androany. Manahoana kosa zany ny fampiarana ny lesona taty anaty pratika azo antoka ve ny fandresena? Ie, azo antoka aloha ny fandresena satria narana daholo izay teny rehetrarehetra nomena izay fampianarana rehetrarehetra natao daholo. Dia izay. Dia
izy ny examen ataoko androany zao nanao piako manao za tamin'ny magain dia nakrivan'izay za manao coupe dia manao brosinina dia manao fa ty zao ny zavatra ataoko zany amin'ity tapany arivo ity azo atao hoe moramora ihany olo le izy satria zavazavatsy natao ihany natao an'le examen dia azo atao hoe nahita le résultat vita telo ny hoe tsara mety za le zavatra natao teo zao tamin'ny tapany magain mifanantenana no tsy maintsy misy foana iny amin'ny enora ety amin'ny suprématie and perfect amin'ity anio ity mbola tsy mifarana ny examen izay ataon'ireo mpianatra amin'izao fotoana izao asa dino fa omenantsika eto amin'ny RDFSFF eto foana ny valin'ny examen izay ataon'izy ireo tahaka ny tamin'ny voalohany izay nisy ny nihitsana zany dia ho hita eo izy indray zany no tafiakatra ao anatiny dingana manaraka ao aorianan'ity examen ity ary iza kosa ny tsy maintsy horaraka ary ialan-daharana zany tsy afaka hanohitsony ny formation eto amin'ny suprématie and perfect izay indray aloha natolotra ho antsika ny atokantrano any amin'ity androany ity